lafim-baovao hafa-tanteraka kosa no entina ho anao manaraka amin'ny vanim-potoana-pahavaratra toy izao ny isian'ny rivo-doza efa miomana ao anatin'ny fiatrena izany eo anivon'ny Pro National misanana fitantanana ny loza voajanahary PNGRC. Ho vitsy eo amin'ny 2 na 3 ny rivo-doza andalo eto Madagasikara mandritra ny fotoam-pahavaratra araka ny taritra nataon'ny sampandrarahany famantarana ny toetrandro nandritra ny fivoriana entina hiomanana ny fotoana ny rivo-doza 4.4 5.4 izay nitotsaina tetsy amin'ny Ibisa-Korondrano. Raha ny fanazavana dia ho mafy kokoa ny herin'ny rivo-doza mety andalo eto Madagasikara. Efa nametraka ny fiomanana amin'ny fiatrehan'izany ny ao anivon'ny Pro National misahana ny fitantanana ny loza voajanahary na ny BNGRC. Ny zavatra tena nomena ilanja aloha dia manaraka ny devise rehefa tsara fiomanana dia ny fiomanana tena nomena ilanja ary le izay fiomanana nataona izay dia raha tsy izany le exercice de simulation efa natao tany amin'ny faritry ny Sofia tany Atsinanana ao anatin'izay les formations anaovana renforcement de capacité amin'ireny niveauna avy any amin'ny fokotany ka hatramin'ny ao anatin'izay les exercices de simulation izay natao tao amin'ny centre ny cerveau ao fiomanana ny fiomanana zany ary tsy fiomanana fiomanana fa narahana évaluation zany mba ahafantaranay izay mety ho lesoka sy ny point fort aminanay ahafahanay miatrika tsara tsy mety loza mety misy natonga ny hoe nampiasana ny code couleur moa araky nazavainy zao météo regny tsika le taux d'alphabétisation mbo somary misy ihany ka mba tsy teknika loatra zany fampiasana le code couleur le alerte verte alerte jaune alerte rouge alerte bleu mba moramora kokoa fandraisan'le sarambabebokany le codage couleur toy zay le teknika ohatran'ny taloha somary teknika ka tsy assimilé ny PNGRC izay nanolotra ny drafitra hiatrehana ny loza voajanahary ho an'ny toam-pahavaratra 4.4 5.4 androany teny amin'ny Ibisa-Korondrano.